toy izao ndraiky fa nanoteny zaraina zay omenantsika anio mivavaha ho an'ny fahavalonao. Ny olo Kristy dia zanaky ny teny fikasana ahaka voasoratra ao amin'ny Galatiana 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Olona teraky ny fanahy ary manentsika anao reo olona mbola teraky ny nofo ahaka ao amin'ny Galatiana 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe kanefa tahaka ny tamin'izany andro zany ilay teraka araky ny nofo dia nanentsika ilay araky ny fanahy dia tahaka izany koa ankehitriny. Mivavaha ho azy ahaka ny amin'ny filazantsara Mateo 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava amin'ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manentsika anareo. Vavaka isika raha eo ampio izahay anana hery hivavaka ho an'izay manentsika anay ary ampio izahay ho sahy hijoro ka izy ireo indray no lasa hiova fo ka ho lasa olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.